faly miarabantsika ny tokantrano manaraka ny fandarana zosy andraikitry ny olo-pirenena eto fahita lavitry ny MBS ny tenako. Ny hoeto fandarana aminao androany dia mahakasika ireo mponina izay saika ny hoe sorona tamin'ny tany teo Anosizato Atsinanana. Izy ireo dia nomeny fandarana zosy andraikitry ny olo-pirenena Tantsorika ary nampina izy ireo tamin'izany adiny izany mba ahafahan'izy ireo miady ny zony amin'ny mampandova azy sy miady izany zo amin'ny matompo-tany azy ireo izany. Dia hoarantsika miaraka amin'ny mpandova ary ny andinindiny mahakasika ny atsipiriany izany resaka ady tany tetsy Anosizato Atsinanana izany. Dadanay teraka tamin'ny 1920 teto izy niteraka maty izy 2003 vao niala teto amin'ity tanàna ity. Dia zay koa efa mipetraka efa ela be teto. Lova avy amin'ny dadabe anay, dadanay. Ramahena. Dia manana an'izay taratasy zay nareo? Manana ara-dalàna mihitsy dikanay misoratra amin'ny rahalahin'ny dadanay tsy niteraka dia dadanay. Tsy nisy varotra zay tompo fa tamin'le Votsaradiana nisompotany io. Ary manana zay taratasy Acte-de-vente nisompotany io. Fa tamin'ity dia ity rehetrarehetra ity any tadiaviny ho alaina daholo. Fa nisompotany ao anaty fefy ao. Mifefy ao anatiny ao. Ity le tany ohatr'izao. Dia ity sompotany ity lasan'ny zareo. Tamin'ny Votsaradia aloha. Dia taloha nisy vary ity mamako namoly vary tamin'ity. Dia le vary n'olona tao amin'ny Votsaradia nisy tomobile manasa tomobile ary zareo dia misy gasoil. Dia mba niangavy ny eo amin'ny Votsaradia mba hoe tamin'ny dadabe anay mba varoto sompotany zay anaovanay dobo narina gasoil mivarinao le gasoil. Dia io nefa atao anaty fefy ny Votsaradia io fefy azo ny tao taloha. Dia avy eo zany ny taty arina ny karana namidiny Votsaradia tamin'ny karana. Karana voalohany aloha tsy nanina dia karana io reo zareo reo no mibody ao ny anina iretrarehetra io nefa ny sompotany diny Votsaradia ity ao anaty tamboho ao. Nefa ny amin'izao fotoana izao lazay fa nazy daholo iny rehetrarehetra iny. Efa nisy zany fotoana zany nampanatsorana tao amin'ny fokotany. Dia natao zany mahamasaka tao amin'ny fokotany. Zay zany tenin'ny taminay hoe tao amin'ny fokotany. Raha zaho izy nareo to dia atao izay mahamasina izy dia amin'izay tsisy rôkirôky aminao tamin'io. Tamin'izany fotoana zany dia zay tsy anay koa anay io tsisy ataonay mahamasina izany. Tsy zany efa niteny zany tao hoe raha tena olona moa izy zava-tsaty aferana tany ity zany atao dia mahamasina nareo sy amin'ilay karana satria nareo izy tsy mahafinoa ny filateksta nareo. Raha toa ka tsy voalan'izy ireo tamin'ny tany ireto mponina teo Anosizato Atsinanana ireto roa herinandro lasa izay dia nikaroka hevitra indray ity orinasa vahiny anankiray mba ahafahana manala ireo olona ireo mba anaovany pression atonga ireto olona reto hifanaraka aminy ahafahan'izy ireo miditra eo amin'ilay toerana izay tany honenany ireto mponina eo Anosizato ireto. Hoarantsika manaraka ny tony izany sy ny andinindiny mahakasika izay. Azonao hazavaina ve ny mahatonga ny raharaha ety amin'ny fitsarana indray amin'izao fotoana izao na dia efa nisy ary ny grosy na ny didy izay navoaka ny fitsarana teo amin'ny tribonaly misahana ny ady madio? Mahatonga ny ety amin'ny fitsarana amin'izao dia roa herinandro lasa izay izy no tonga teny aminay nanalanay teny dia tsy afaka nanalanay izy noho ny fanampian'ny zon'olombelonanay dia mitady zavatra hafa indray izy anasorana anay eo satria milaza indray izy amin'izao hoe tsy namela ny use anao ny didy izahay dia izay indray no antony nitoriana anay ety amin'ny fitsarana amin'izao. Dia olona iray no toriany nefa n'izay teraka taranak'olona 5 dia nametraka fanohanana izay na teritra opposition. Manaraka izany le olona voatonona ao anatin'ilay didy io tsy eto toerana fa antamatavy. Koa anohizana le tenin'le mpiara-mandova aminay teo zany dia didy ity dia milaza fa Andriana Solo ihany ny voatonona anarana amin'izao fitoriana izao ary izy rery ihany ny voakasikin'izay didy izay. Lavina fangatahana fampidirana ireo mpiara-mandova ao anatin'ity raharaha ity. Lavina fangatahana fandroana miantefa amin'ny mpiara-mandova. Izahay mpiara-mandova aminazy
nefa ny dimy zay a dia izy rery nefa nitoriana ao anatin'ilay izy zay taranaka be da be mihitsiny. Araka ny voalazany didy atao anatin'ity taratasy ity zany dia hoe lavina fangatahana fandroana mety efa mpiara-mandova noho izany zany zay tsy tokony miala eo amin'ilay tanàna mihitsy fa Randrenasolo Dominika no tokony miala eo amin'ny tanàna satria Randrenasolo Dominika no toriany. Raha ohatra zany nareo te hanatanteraka an'ilay didy a dia tokony hakan Randrenasolo Dominika any amin'ny misy anazy. Fa tsy zahay eto toerana no endrikendrehana lazainy zahay fa nitorabato lazay tsy nitorabato tsy nanao herisetra tsy nitondra zava-maranitra zay fa niaro ny taninay fa tsy zahay tsy Randrenasolo Dominika fa mpiara-mandova aminazy. Zahay taranaka 5 a nefa Randrenasolo Dominika rery any nitoriany. Noho izany tsy manan-kery aminay ny didy araka ny voalaza atao anatin'ity didy tonga eto am-pelatananay ity amin'izao fotoana izao hoe lavina fangatahana fandroana miantefa mpiara-mandova. Mampandova anay zany dia aza vaifofo momba n'io tany io parcelle izy io taloha ary efa nahazo titre dia soratra amin'ny dadabe anay io ka izay no hoentiko anazavan'ity zavatra ity eto. Be anay Ramahenina sy Ranay Vidoda dia izay no resahanay amin'ireto olona mpiaro ny zon'olombelona reto mba azahoanay mipetraka tsara mampandova anay. Fa elaela ihany mipetrahanay teo a, mbola kely zay dia bateo. Za zao efa 10 taona dia eritreretinao amin'izany fa ela dia ela mihitsy zay tany tamin'ny dadabe anay tany io ka minahagaka anay hoe lasan'ny karany io tany io ka dasy io taloha dia mba nahazo titre izy zao ka io tany io a dia tsy namidy ny ray aman-dreninay mihitsy fa pahatany no namidinay tamin'ny Vory-Tsaradia taloha zany fa tsy tamin'io karany io taloha tamin'ny Vory-Tsaradia. Mana acte de vente zay momba n'io fampivarotanay sy Vory-Tsaradia io dia mizavatra mahagaga anay zao a io tany le tany rehetrarehetra io nay zany lazainy anazy nefa sombin-tany namidinay taminy azay efa mifefeny any ao anaty tambohany ao dia le tany be sa mipetraka eo zany le tany ngeda be zay andrenanay trano ka io tany be io zany no famalina zao hoe ahoana azy ny anazy nefa efa lasa ao anatin'le fefiny eo. Raha araka ny endritsika teo a dia tany anankiray zany zao a lasa manana titre anankiroa ary manana tompony anankiroa ihany koa. Zany matetika no fahita eto amin'ny firenetsika ary miteraka olana goavana mihitsy ny ady tany satria lasa miteraka fifandrafiana. Eto moa dia ohatrany hoe fifandrifian-javatra angambany fa teratany vahiny indray koa mbola miady an'ilay tany amin'ny teratany malagasy. Ary io tany io a tsy hoe no ajariany zareo fotsiny fa lovany avy tamin'ny ray aman-dreny kadasitra aloha dia avy eo efa nazahoany titre. Ny fanontaniana mipetraka raha nanampy an'ireo olona ireo ny fandarana dia hoe ahoana ary ny fomba nahazo ilay teratany vahiny a titre ihany koa raha efa nisy titre teo aloha mahakasika an'ilay tany a Anosy Atsinanana. Izany hoe na ny certificat de situation juridique koa zany dia lasa anankiroa ihany koa. Ny zavatra ohatr'izany zany a mila jerevana aingana indrindra eto amin'ny firenetsika satria mampisavorivory saim-bahoaka. Olona maro a tokantrano maro a no lasa raha tanterahana zany le didy hoe voatanteraka le vady tany tamin'ny 2 herinandro lasa zay dia efa niala teo amin'ireo tany ireo olona maro ireo ankonana maro zany lasa tsy nisy finanana entana maro zany nefa tena hita teny tokotany indray satria tsy fantatra tsony. Eo ihany koa ny vahoaka lasa hoe mikomy satria tsy faly izy satria manana taratasy ihany koa izy mahatompo ny tany anazy. Ka raha tiana ilamina firenena tiana ilamina mpiara-monina dia mamerimberina foana fandarana hoe tena vaindondra raha mihitsy ny jerevana akaiky mahakasika an'io resaka fananantany io ny lalàna mifehy an'io resaka fananantany io fa tsy vahaolana mihitsy ny zavatra ohatr'izao miverimberina matetika. Ny tiako tsy ahevana ihany koa dia ny vady tany lasa tsy afaka nanatanteraka ny asany satria ny fitsarana dia miverina kely amin'ny tenin'ny mpandova teo a mpandova anankiray ny notorian'ny fitsarana no notorian'ilay teratany vahiny dia io mpandova anankiray io a tsy io mpandova raha io no tompon'ny tany rehetra misy 10 mianadazana izy no mpandova tompon'ny tany. Noho izany raha anankiray ve no notorianao
dia anankiray ve no nivoandidy hoe roana amin'ny taniny dia ho mpandova efatra ve no roanao raha ohatra ka fananan'ilay mpandova ray notoriana rery le tany dia marina izany fa raha mbola fananana ikambanana kosa tsy nisy ny partage judiciaire tsy azo roana mihitsy ny mpandova rehetrarehetra izay tsy voakasiky ny didy ka noho izany tsy afaka nanatateraka ny asany ny vady tany satria le olona toriana ao anatin'le didim-pitsarana toriany zareo ao anaty didim-pitsarana mihitsy ny tsy eto atoerana ary tsy hoe nafenina ihany koa satria betsaka ny lainga atao amin'le dossier mba ohatrany hoe lasa misy intention de nuire zany zao le dossier mahatonga anay ty mahatonga le raha lasa ty amin'ny fampanoavana zao amin'izao fotoana zao dia nitoriana le olona hoe manohitra ny didim-pitsarana manohitra ny le vady tany tsy hanatanteraka didim-pitsarana non tsy fanoherana didim-pitsarana nataon'ireo olona ireo araka nazavaiko teny aloha fa miaro ny fananana izy fananana izay tsy voakasika io didy io hoe tokony ho asorina aminy fananana izay tsy misy ny anarany zareo koa hoe ihany mpandova i Marguerite Ramayenina sy ny ambiny dia mila mialo eo amin'io tany io tsy misy an'izany noho izany manana zo ireo olona ireo mijanona eo amin'io tany io manana zo ireo olona ireo tsy azo esorina eo amin'io tany io izy satria tsy misy didy mahakasika azy manokana manana zo ireo olona ireo noho izany ny petraka eo amin'ny toerana ary tsy azonao esorina eo izy raha tsy misy didy amin'ny anarany manala azy eo amin'ny toerana io tsy azo ravana ihany koa ny tranony satria tsy misy hoe ravaina ny tranony Marguerite Ramayenina zao zany zao dia hoe moyen de pression natao amin'ireo olona ireo satria laza reto le solotena ny titeratany vahiny hoe tany amin'ny polisy tao amin'ny fotoana nanaovana enquête hoe zay ny afaka mifanaraka aminareo satria ve ampitahorina le olona hoe hiakatra fampanoavana le dossier dia mety higadry nareo hoe MD ohatra hoe tanana ponjavonjy maika dia forcena le olona hifanaraka tsy mety zany ary tsy azo ny mpiaro ny zon'olombelona ekeny zany zavatra zany tsy mahazo atao moyen de pression mihitsy ny resaka raha hifanaraka zany dia l'amiable tsy asiana moyen de pression fifanarahana ka hoe satria nareo hiakatra fampanoavana satria nareo notoriana indray dia ndao ary tsika hifanaraka mba homena nareo le tany tsy azo ekeny zany laviny zany ary tsy zon'olombelona zany noho izay indrindra nahatonga ny fandaharana ny trantsehatra satria ny fandaharana dia manampy ireo vahoaka sahirana ireo olona anaovana tsindry azo lena ary tsy azo ekena ny anaovana an'izany intsony eto amin'ity firenena ity mba ahafahany ireo mpandova efatra ambiny akoatra ny Randrena Solo Dominika zany miadiny izony amin'ny matompo-tany azy sy amin'ny mampandova azy mangataka ny ampisehoany io teratany vahiny io ny taratasy rehetra ananany manam-pirofo hoe inona nahatonga azy nahazo an'ilay titre inona nahatonga azy lasa tompo-tany ho azy teo nefa tsy nisy fifampivarotana natao akoatran'ilay fifampivarotana tamin'ny tany ampahany nangataka ihany koa ireo mpandova ambiny ireo ny mba hoe anamarina n'ilay teratany vahiny ny dingana rehetra nataony nahatonga azy ho tompo-tany dia ny fangatahana manaraka dia ny anafoanana ny titre izay lazain'ity teratany vahiny ity fa ananany satria efa nanana titre mialony ireto tompony tany reto ka tsara ho jerevana momba an'izay ary manana fatokisana ny fitsarana izahay matoa nametraka izany teny anivon'ny fitsarana mbola angatahanay fa raha te ampiseho ny mangarahara dia ny fampisehoany rotota ny taratasy ananany eny ampelantanany avy ny rotota dia samy milaza fa samy tompony tany izay indray ary ny zosy andraikitra androany fa mame fotoananao ho amin'ny heriny manaraka toy izao indray eto amin'ny fahitalavitry ny MBS mirary soanao ary mametraka ny veloma mandra-pionao anao ny tenako tompoko